أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fulundinda dia rasla jari natali bin atulskan Allah subhanahu wa ta'ala atoka ka nanmi futona si faname vanana afatsika nanatatira kan zo programa izo ari chudan taftafani wanda yira kama fatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si rufani kavinani arko yiro panaradiaji insyaallah ta'ala. Ni risque zay resadresatsika androany dia mahakasika ny mahazava-dehibe ny antsoina hoe fitondratena. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia miteny amin'ny hadisinazy manao hoe innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq. Tena marina hoy izy Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ny tanjona lehibe zay nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala na dia ande amino zany fitondratena mendrika izany. Teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amizany dia hoe izy tonga eto ambony tany andeha mpianatra ny zanak'olombelona amin'ny fitondratena mendrika sy amin'ny alalan'ireo toetra tsara izay iainany zanak'olombelona eto ambony tany. Iarahantsika malala fa Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'any na ao anatin'ny boky masina rehefa izy niderany Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tsy miderainy velively amin'ny alalan'ny fampona izay nataony Rasul sallallahu alaihi wasallam na amin'ny alalan'ny ireo karazana fampona maro sambihafa izay nantanterahany Rasul sallallahu alaihi wasallam teto ambony tany, fa ny zavatra voalohany izay niderany Allah subhanahu wa ta'ala anazy dia ny hoe fananany Rasul sallallahu alaihi wasallam an'izany toetra mendrika izany. Ka miteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ianao Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tonga amin'ny faratampony fanananao an'izany toetra mendrika izany. Iarahantsika malala fa ny toetra mendrika na ny fananan'ny olona ray an'izany toetra tsara izany dia misy fifandraisany lehibe amin'ny finoana. Izany hoe ny olona mpino tsy hoe izy akory mpino ihany fa mila manana izany toetra mendrika izay iarahany amin'ny fiarahamonina izany. Satria Rasul sallallahu alaihi wasallam dia miteny amintsika manao hoe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ny olona izay mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino ny fisin'ny andro farany dia ohatra izy miteny tsara na zany hoe ny olona manana an'izany finoana izany, ny olona mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino ny andro farany dia tokony aneo an'izany fitondratena mendrika hiteny tsara, na izy rehefa tsy mahita an'izany teny tsara zany dia angina. Rasul sallallahu alaihi wasallam ihany koa dia mbola manohy an'izay hadis zany miteny manao wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Izay olona mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino an'izany andro farany zany dia oka izy anaja ny ray vodirindrina aminy. Izany hoe ny olona manana finoana, manam-pinoana dia tokony maneo ny fitondratena mendrika manoloana ny fiarahamonina izay misy azy. Ary nitohizany Rasul sallallahu alaihi wasallam teny manao hoe wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Fa izay olona mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino ny andro farany ihany koa dia oka izy anaja ny vahiny izay ao aminy. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam
dia manamafy ary mampirisika ny mpino mba hanana zany toetra tsara izany ka niteny izy manao hoe ala ukhbirukum bi ahabbukum ilayya wa akrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah faqalu na'am ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam ahsanukum khulqa. Move uzi panna sallallahu alaihi wasallam si ambarako anareo iza ny olona tena tiako indrindra sy ny olona izay akaiko indrindra amin'ny andro farany dia namaly ireo mpanaradia mpaminay sallallahu alaihi wasallam tena na hoe teneno aminay Rasul sallallahu alaihi wasallam ka avy hatrany teneny mpaminay sallallahu alaihi wasallam ka hoe ny olona akaiko sy izay tiako indrindra amin'ny andro farany dia ny olona manana fitondran-tena mendrika. Ka noho izany raha laisana bavajana isany ny fananampino anankiray an'izany toetra mendrika izany dia porofo manambara fa hoe izy dia manana finoana marina mipetraka ary feno tanteraka ny finoana zany mpino iray izany. Irahantsika manana ihany koa fa raha ihany rehefa nisy sahaba tonga tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam nanontany izy niteny manao hoe ya Rasulullah inna fulana tadhkur bikathrati as-salah waz-zakat was-siyam fama laha ya Rasulullah. Inna fulana tadhkur bikathrati as-salah was-siyam waz-zakat ghayra annaha tu'dhi jiranaha faqala sallallahu alaihi wasallam hiya fi an-nar. Di sahaba rehetra rehefa tonga tamin'ny mpaminay sallallahu alaihi wasallam iteny nanao hoe raha anao izy dia malaza misy anababy anankiray malaza amin'ny fanatanterahana sola sy ny fanaovana fifihezana sunna sy le fanaovana sola sunna sy ihany koa famoahana an'le zakat fa ny olana misy eo aminy dia izy mampijaly ny mpiray-vodindrina aminy. Ahoana izy io Rasul sallallahu alaihi wasallam niteny ny sahaba niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam fa hoe izy miditra anatin'ny afobe. Taorianan'izay dia niteny ihany koa i sahaba io nanontany amin'ny mpaminay sallallahu alaihi wasallam wa inna fulana misy tovavy ray ihany koa izy dia izy tsy manatanteraka ny tsy dia manao sola maro loatra zany hoe le sola sunna sy le fifihezana sunna sy ny famoahana zakat fa izy ndray izy dia manaja ny mpiray-vodindrina aminy rehefa mahandro sakafo izy na manano karazana mofo dia mizara amin'ireo mpiray-vodindrina aminy ka niteny avy hatrany Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe hiya fil janna. Izy dia anisan'ireo vahoaka ny paradisa. Irahantsika manana an'izany re raha laisana bavajana isana fa ny fanatanterantsika amin'ireo karazana fanampionareo dia tsy tonga lafatra raha toaka ny fitondran-tenantsika zerona fitondran-tenantsika tsy mipetraka amin'ny loniny izay ilaivany Allah subhanahu wa ta'ala azy. Anamarana-antsika miteniko dia ny hoe hadisy izay mampatahotra araky ny tenenina Rasul sallallahu alaihi wasallam raha ihany izy rehefa nanontany an'ireo sahaba ny teny manao hoe atadruna man al-muflis. Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Mahafantatra anareo ve izy mpaminay sallallahu alaihi wasallam manao hoe muflis? Dia namaly avy hatrany ireo sahaba araky ny fahaizandreo azany muflis nitenenindreo fa hoe ny muflis aminay mpaminay sallallahu alaihi wasallam dia le olona tsisy vola tsisy ninona zany olo fahity. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا.
tenin'nympaminao sallallahu alaihi wasallam fe niantsoina hoe moflisy am'ireo vahoaka dia le olona izay nanatanteraka ny fanompoana ny sola, ny zaka, ny fifehezana, ny hajy. Nefa rehefa tonga amin'ny fitsarana, amin'ny andro fitsarana, dia ho hitany Allah subhanahu wa ta'ala fa io olona nanatanteraka an'izany sola, fanompoana, karazana fanompoana rehetra io, nandeha nanendrikendrika andrahanina izy, nandarika andrahanina, ninana volan-drahanina tsy am'rariny. Tsy vitan'izay fa nanompan-drahanina ihany koa. Dia ho avy amin'ny fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala, alana amin'ny olona io ny asa tsara rehetra nataony teo ambony tany, zany hoe ny fahasoavana azo ny avy amin'ny alalan'le sola sy le zaka sy le fifehezana, dia andeha omena zarany amin'ireny olona rehetrarehetra reny. Fa iny fony ady hasanatu ukhidha min khataayahum thumma ukhidha min khataayahum faturiha alayhi. Rehefa tapitra izany fahasoavana nataony olona io, dia alany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireny olona izay niara-nitsindra azy ireny teto ambony tany fahotanan'ireo rehetrarehetra, dia alany izany dia atsipy amin'ity lehilahy izay nanao zavatra tsy mety ty. Thumma turiha finnar, a'udhu billah, dia avy eo izy atsipy any anatin'ny afo. Ninona noho tsy fananany zany olona ny toetra mendrika izany, tsy fahaizany miaina miaraka amin'ny mpiarabelona aminazy, ny fanaovany tsinotsinona zany fitondran-tena mendrika teo amin'ny ray voatirindrina aminazy, teo amin'ny fiarahamonina izay misy aminazy. Ka ny sola sy ny fifehezana sy ny zaka izay ataontsika ireo raha laisana bavedana isana, raha toaka tsy tambatra na miaraka amin'ny fitondran-tena mendrika, ataoko agnamba fa tsisy dikany izany fanompoana izay ataontsika izany. Ka teny farany diny hoe okatsika ahay hitondra-tena, ahay aneo ny fiarahamonina amin'ny alalan'izany toetra mendrika izany, mba hatonga ny asantsika tsirairay avy ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala, satria amin'ny alalan'izany toetra mendrika izany no hahatonga atsika eo akaiky ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny andro farany. Iza amitsika tsy maniry eo akaiky ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, iza amitsika tsy maniry ho tia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Raha toka anao maniry eo akaiky ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, dia atsarao ny fitondran-tenanao, atsarao ny fitondran-tena, atsarao ny fitondran-tena tsara miaraka amin'ny mpiarabelona aminao, mba azahoanao ny fahasoavany Allah subhanahu wa ta'ala sy toerana tsara eo akaiky ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny andro farany. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan.